Zeny eo amin'ny pejy fanomanana sy ny fiatrehana ny fividianana fa ivadika pejy mba ho afantanteraka isika efa mbola hijanona kosa eo amin'ny tontolo ny politika araka ny fanapakevitry ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana tamin'ny 13 Desambra 2022 dia nolaviny ny fanomezana ny tahiry ho an'ny fampandrosoana ifotony mitetina 700 tapitrisa ariary nambaran'ny HCC fa tsy mifanaraka amin'ny andininy fa 920 amin'ny lalam-pandrenana ny fanomezana io vola io ny distrika. Nolaviny fitsarana avy momba lalam-pandrenana ny fanomezana ny tahiry ho an'ny fampandrosoana ifotony mitetina 700 tapitrisa ariary araka ny fanapakevitry ny HCC laharana 313 HCC barra D3 tamin'ny 17 volana Desambra 2022. Nambaran'ny HCC fa tsy mifanaraka amin'ny anjininy fa 920 amin'ny lalam-pandrenana ny fanomezana io vola io ny distrika. Nambarany fa tsy voasoritra ao anatin'ny lalàna 2022 mikasika ny teti-bolam-panjakana 2022 io fandaniana io. Tsy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ihany koa hoy solombavam-bahoaka no lohany amin'ny fitantanana ny tahiry ho an'ny fampandrosoana ifotony. Manoloana ny fanapakevitry ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana io dia manana ny ambara ny solombavam-bahoaka. Ity androm-panjakana ity moa ny antameram-pirenena dia mpanao lalàna ka ataoko fa zay lalàna rehetra nandalo teto angambany dia saikalany daholo fa ny zavatra masomary mampalahelo ihany na dia hoe ataontsika hoe ary mety arako amin'ireo solombavam-bahoaka sasany ny projet de loi rehetra zay avy any gouvernement dia saikalany fa ireo proposition de loi zay avy ato aminay kosany tsisy na dia lanina avy ato dia ataontsika hoe misy foana moa ny fomba zay teo anivon'ny HCC zany dia tsy lany ka nefa nireny zavatra reny matoa zahay koa mahandro mpanjakana mpanao lalàna hoe tsy mpandany lalàna izay fa mpanao lalàna ka zay ngambany mba tsara ho mariny ihany zany natsany angambany ataoko hoe nanao ny andraikitray zahay tao ny lalàna zay sarotra ny nandaniana azy tao ny misosamora fa nefany tsy anjarako angambany no hitsara hoe nety ny nandaniana an'izao lalàna zao na tsy nety fa dia ny vahoaka no mitsara. Ratsehivina anisan'ny fampanantenana ny minisitry ny vola sy ny teti-bola ny fanomezana ny tahiry ho an'ny fampandrosoana ifotony. Nambarany ny lohan'ny fandanian'ny solombavam-bahoaka ny teti-bolam-panjakana 2022 fa mitentina 200 tapitrisa ariary izay teti-bola natokana ho an'ny distrika izay. Ary tao anatin'ny ady hevitra tamin'ny fandaniana ny teti-bolam-panjakana 2022 anisan'ny ady varotra nataon'ny solombavam-bahoaka ny ahafahan'izy ireo mitarika ny komity ifotony ho an'ny fampandrosoana na ny CLD. Taorian'ny fandiniana nataon'ny fitsarana avy momba lalam-pandrenana sy mifanaraka amin'ny lalam-pandrenana ary lavin'ny androm-panjakana ity ny fanomezana io vola ho an'ny fampandrosoana ifotony io.